Mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana kosa indray dia nitondra fanakanana maivaivay ho an'ny CES sy ny candidat Sylvain Rabetsarona candidat ny antoko PNJ Mazava amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity repoblika fahefatra ity. Ho azy dia tokony ampiarina ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanadihadiana hoentin'ny Ravaka Randriamanalina sarany Stéphane Razafimandimby. Tokony ampiarina ny lalàna velona eto amin'ny firenena hoy Sylvain Rabetsarona candidat ny antoko PNJ Mazava amin'ny fifidianana filoha voalohany repoblika fahefatra. Nanakena mafy ny fihetsiky ny CES izay milasa mirona amin'ny tsy fanaran-dalàna teo amin'ny fanapahana mahakasika ireo candidat telo ny tenany. Tsotra angela izy jerevana fotsiny le candidat rehetrarehetra izany mety afaka irotraka izany jerevana andoty taratasy. C'est très simple resaka teknika ilay izy dia resaka juridique efa niteneniko zay fa tsika malagasy moa zany misy an'le hoe fihavanana mitandro fihavanana dia ekenana olona tsy dia tokony hiditra ary dia sao dia maratsy any amin'ny fiarahamonina dia ekena dia zao ny nefarana dia ny vahiny manapa-keto amin'ity keto zay ny problème nefa le malagasy manampaizana fa zao mahay loatra ho any mitetika hafa no mandeha ny fahaizany. Tsy nitsitsy fiteny anko Sylvain Rabetsarona raha nanakina mafy ny fihetsika ireo mpanao politika eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Tokony aly ireo amin'ny fitondrana raha tsy mahavita azy hoy izy. Iza ny tena mandidy manapaka eto amin'ny firenena zao iza mana leo pouvoir exécutoire zay mivory dia mivoaka avao dia tsisy tapaka mivory mivoaka avao tsisy tapaka. Ny CES manipy azy any amin'ny gouvernemanta manipy azy any amin'ny senita bartapaoro zareo tsisy manapaka hoe ty firenena ity rehefa tsy mahay dia miala daholo zay ngela izy. Raha ny toe-javatra ny seho tato ato efa hita soritra fa tsy voatazona ny datany fa 24 ny volana Jolay anatanterahana ny fifidianana hoy Sylvain Rabetsarona noho ny tsy famatorana ireo mpitondra fanjakana. Namafisy ny farafena ireo fepetra ilaina amin'ny isian'ny fifidianana dia tsara kokoa raha irosoana aingana ny fanatanterahana izany izay any lalatokana hitondra amin'ny famahana ny olana eto amin'ny firenena hoy izy.